Vavaka apostolika ary indro manindry anao zao andro an'izao hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana. Jeremia 1:10. Vavaka apostolika famoahana didy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka ny teninao Jehovah Tompo manao hoe iny ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah aza mitahatra dia manao zao vavaka apostolika profetika izao izahay ka ataona amin'ny finoana sy amin'ny mpitiavana. Araka ny teny fikasana ho an'i Madagasikara Isaia 1:9 izay amafisin'Andriamanitra matetika. Araka ny tenin'Andriamanitra ho antsika malagasy Isaia 6:2. Eno izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko anandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampody Israely sy zavoaro, fa omeko fanazavana ny Jentisy koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Matthieu 4:4-4:12 sy ny sisa sy ny sisa. Araka ny fitiavany sy ny tehirizany antsika amin'izao dia na lalana ho any an-danitra izao. Janona voalohany 4:7, Isaia 7:7-7:12. Araka ny voalazan'ny Tompo fa fotoana fiasa ny fanahy masina mahery vaika izao fotoana izao. Asan'ny Apôstôly 2:7-7 sy ny toyany. Araka ny Isaia 2:2-9 dia manindry antsika ho mpisoron'Andriamanitra. Araka ny fifidianany antsika Romanina 9:7-7 sy ny 10. Araka ny Isaia 2:2-9 izay manindry antsika ho mpiambina ny Madagasikara. Araka ny tenin'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra ao amin'ny Genesis 1:20, Romanina 9:9 sy ny sisa. Araka ny fahefana mandrava dia nomen'Andriamanitra antsika. Voalaza ao amin'ny Jeremia 1:10 tapany voalohany. Araka ny fahefana manangana nomeny antsika. Araka ny Jeremia 1:10 tapany faharoa. Amin'ny maha ambasadôrin'ny Kristy anao, Korintianina 2:5-20. Amin'ny maha tompony any Madagasikara antsika, Efesianina 2:7-7. No mafisin'ireo faminaniana maro avy eto Madagasikara sy avy any ivelany, Tantara 2:20-20. Araka ny anjara asa fanompoan'ny anjelin'Andriamanitra ho an'ny olona andova famonjena, Hebreo 1:9-7. Araka ny teninao Jesosy eo ao amin'ny Jaona 2:7-12 manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko nataony koa ary anao asa mihoatra n'izay nataoko ary izy. Izahay zanak'Andriamanitra efa nateraka indray dia mamoaka ireto didy manaraka ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anirahanay ireo anjelin'Andriamanitra hanao ireo asa rehetra voalaza manaraka rehetra ireto. 1. Tratra sady mamerina avokoa izay rehetra nangalatra ireo harena rehetra teto Madagasikara, na harena kibotany zany, na harena an-dranomasina, na harena napakapaka, na an-tanety sy ny sisa. 2 manaraka, tsy mivoaka intsony ireo haren'ireo raha ty amin'ny fanatanterahana ilay programan'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Hoy Jehovah Andriamanitra amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe fa zaho Jehovah dia manana hevitra heverina anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ary anomenareo fanantenana ny amin'ny farany. 2 manaraka, raha vatsika herin'ny satana rehetra mampiasa ny franc-maçon, ny illuminati, ny fikambanana satanika isan-karazany izay miarady aminy mba hanakorotana ny Madagasikara, satria izy ireny dia ran'olona fotsiny tadiaviny araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20
andiny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Andiny manaraka. Atsapa sady anatanteraka ny programan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara ireo zanak'Andriamanitra rehetra ao amin'ny tafika malagasy, polisy io na zandarma miaramila sy ny sisa, ka tsy anaiky ho voareborebo izay hevitry satana na hiangy tao toerana na aty any ivelany amin'ireo vondrony iraisam-pirenena isan-karazany. Andiny manaraka. Izay zanak'Andriamanitra sady teknisianina rehetra efa miperinasa fiasam-panjakana, ny ministera, ny gouvernement, ny amin'ny orinasa sy ny sisa na orinasa miankina na tsy miankina na ireo izay mbola tsy mananasa ka zanak'Andriamanitra sady teknisianina dia tafiditra ato anaty programan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara ity. Andiny manaraka. Manomboka hisy zanak'Andriamanitra efa nateraka indray, natanteraka ny voalaza amin'ny Romana 9:120 izay maneho sy milaza fa andray an-tanana ny arena ireo zanak'Andriamanitra eo ho fanatanterahana ny programan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara. Andiny manaraka. Amin'ny maha amplificateur de Dieu itony kapila mangirana, CD, internet, telefony, sy izay ampiasaintsika itony mba hatokana ho fampahafantarana programan'Andriamanitra Madagasikara dia afafinay fanahy ny programan'Andriamanitra ao Madagasikara hanenika sainy malagasy, ny fon'ny malagasy, ny eritreritry ny malagasy sy ny vahiny rehetra eto Madagasikara izay miisa 12 tapitrisa mahery. Andiny manaraka. Avelantsika malalaka Jehovah-Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy zanaka ary mifanahy masina mba hanatanteraka ny sitrapony eto Madagasikara. Andiny manaraka. Tsy avelantsika hitsata intsony ny asa-panaovina ireo anjelin'Andriamanitra ambara-pahitantsika maso ny vokatra azo tapahitanana. Andiny manaraka. Promulgeko na ambarako samaraina, katoandro, sekarivo, tamin'ny 7 segondra isanandro amin'ny alalan'ny vavaka ranasa ity didy ity ary afafiko anerana sain'ny olona rehetra eo amin'ny fokotaniko, ny commune misy ahy, région misy ahy, firenena malagasy eto Madagasikara hifanahy ny programan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany ary miavika amin'ny rano Kristy Jesosy ity didy ity. Amen.